ao anatin'ny vahoaka politika izay ihany tsy tapaka azy tao anatin'ny fanapahan-kevitra izay noraisiny avy eo anivon'ny ministerany antitany ny fanesorana tsy ho filohan'ny délégation manokana tsony ny Andriamatoa Pety Rakotoniainana izay filoha délégation manokany tampotanana ny Fianarantsofo ndeha rahantsika vetrany anjinjiny mahakasika an'izay. Nesorina tsy ho filohan'ny délégation manokana tampotanana ny Fianarantsofo itsony Pety Rakotoniaina ny 20 jona lasa teo no nanapahany teo anivon'ny ministry ny Antitany nanesitra ny filohan'ny Antokotambatra tsy ho filohan'ny renivohitry Mahatsatra ambony intsony. Teknisana manapahizana momba ny lafitany ary efa lehiben'ny district Langay teo aloha no nisolotoerana any Pety Rakotoniaina raha nanontaniana mikasika ny fanesorana azy ity PDS ny Fianarantsofo teo aloha ity dia nilaza fa tsy nametraka olana amin'ny fialana afahany nanaitra ho izy dia ny fomba fanesorana sy fotoana nanaovana izany fanesorana izay 2020 mialoha ny fetim-pirenena raha zavany misy tsy anisan'ny olom-panjakana ny tarika ny lanonam-pankalazana ny fetim-pirenena tao Fianaratsoa zany i Pety Rakotoniaina tamin'ny 20 jona lasa teo raha tsy ahivitra dia fahasolom-bahoaka ary ben'ny tanàna voafidy ny filohan'ny Antokotambatra nanomboka tamin'ny tetezamita izany hoe ny taona 2010 taorian'ny fivoahan'ny fonjany notendrenao PDS ny tanàna ny Fianaratsoa izy anisan'ny raha nafana tao anatin'ny tantanana ny olona teo amin'ny fandaovana ny karamany mpiasan'ny commune io raha io ary ve no nitarika tamin'izao fanesorana tamin'ny toeran'izao sa misy zavatra hafa ihany koa mipetraka ny fanontaniana.